fito taona zany niaraka tamin'ity vehivavy ity enimbolana ny vady sy niara-mipetraka ny fanontaniana azonay matetika dia nareo ve tsy mifankaleo mihitsy tsy efa rotinina be ve ilavetsy mampirafy ary indrindrindrindra ahoana ny kolokoloana ireo an'ilay fitiavana fa toa mbola mifankaty be foana mandaingy zara miteny hoe nilay be foana amin'ny fiarahana ka ohatrany kopla rehetra ihany indraindray ny famaly indraindray ny saraka indraindray lasa mpinamana kokoa no mpifankaty rehefa mifankazatra be tsy maintsy misy voatina nipetraka ka zay koa ary zao vao andinika amin'ny valany mba hampitana ny fanambadiana jusqu'à la mort inona ary ilay mampaharitra fiavana inona ilay tsy ambaratelo zay ny antom-pisiany'ity vlog ity nanapa-kevitra ny eritreritra milamina ny valiny sy resatresaka lavitry ny rotoroto ny fiainana andavanandro sy ny fahatapahan-jiro sy rano izahay raha miteny vahiny zany izy dia hoe comment on fait pour entretenir la flamme. Fantatrareo ve ny langage dimy ny fitiavana raha zavaina tsotra dia misy fomba dimy no anehoana sy hatsapantsika olombelona ny fitiavana tsy kopla ihany ny resaketo fa na fitiavana eo amin'ny mpinamana na eo amin'ny fianakaviana amin'ny teny vazay izy mora azy fa ezahako adika teny gasy ihany les paroles valorisantes na ataontsika hoe teny manome lanjany les moments de qualité ny fotoana tsara iarahana les cadeaux ny fanomezana les services rendus ny fifanampiana eo amin'ny andavanandro le toucher physique ny fikitiana ara-batana ohatrany kala ny mahatonga ny fitiavana io sarotra amin'izay dia samy manana ny langage d'origine manokana ny olona tsirairay ny ray aman-drenina ohatra mety manampy sy mikarakaranao isan'andro no anehoany fitiavana anao kanefa raha nenao parole valorisante ny langage d'origine ny fanahinao dia tsy tsapanao ny fitiavana zareo raha tsy mahalala ny principe io hoe mety service rendu ny azo no anehoany ny fitiavana dia eo amin'izay ilay samy mikinaina hoe tsy tia anany ray aman-dreniko na tsy tia anany zanako nefa ny langage de l'amour nareo fotsiny tsy mitovy ka zay no ilaina n'ilay miresaka momba an'izay indrisy aloha tsy mifandainga fa menatra be amin'izany tsika malagasy tsy mbola mahazo aina tsara tsika amin'ity mibriser la classe miresaka fitiavana ity fa miara-miaina fotsiny ny akamaroantsika raha ovaina tsikelikely zany mety ho sambatra kokoa tsika amin'ny akabeany zay indrindra no izany mivady iresana an'izany amin'izao voyagenay aty toléar ato amin'ny hôtel vaovao nisokatra voaingana le vahiny atomboko tsika amin'ny moment de qualité. Tsika zany zao mianalyze an'le nampitana an'le couple amin'izay mitana koa le fanambadiana azonao za mantsy kamo be divorce nanjary misy ampahanyvolako lasany aminao mantsy za mahita hoe zany no tena nampitana be atsika moment de qualité niaraka amin'ny meme sy niaraka tamin'ny zavatra tsy voatery hoe moment hoe luxe be fa hoe miaraka dia milay le fotoana tena hoe moment hors du temps zany tiako atongavana ohatra hoe miaraka tsika dia mampiaraka eo amin'ny lakanosy ohatra zanako sy aloha sy tiako eny any amin'ny toerana tsy maim-pitay ohatra hoe makeny amin'ny rova inona reny ny zavatra n'ilaina ataontsika niaraka teo ambany teo amin'ny tranonao teo petrapetraka teo ambany teo zany hoe nataontsika foany andriamanitra zany nataontsika petrapetraka eo akaikin'ny tranon'le gardien io dia hoana akaikin'le tranon'le gardien ianao koa dia tena marina zany eo amin'le escalier ambany io teo foany tsika mipetraka ary sy dia niainantsika zany hoe dia miresadresaka eo miresaka momba fiainana reny aloha tena tsara qualité zany eny le qualité zany hoe miresaka zany dia ohatrany hoe tsy miraharatsony hoe am'firy zao na am'firy zao miara-mitongizina eo zany mety hoe mila tia mitongizina zany tia miara-mitongizina zany zao perdreau zany perdreau de Tuléar des moments de qualité. Ohatra ho lafo ty fiainana ty tsy maintsy tiavina kely aloha zay dia zay le izy le mivoatra zany mety tsara le toerana hitongizinana zao zao antsika lasa mitongizina eto zao tsika mila ty miara mitokera olona miaraka koa moment de complicité zany tena mila sina be dia be rena ny tsaroana rehefa misy ady mafy zany c'est thérapie de couple fa ny moment de qualité hafa koa mety hoe miara-misakafo na hoe
hoe miara-miaina aventure mifampijerijery mifampisarime ohatrany amin'ny Crash Landing an'io na ny tena tiana indrindra ny fiarahana medaladala ava miam en moment de qualité atsika koa iny sa manino za ty lehilalitra fatany hoe tsy dia misy rano ny tananarivo sage de qualité zay koa nampitananay zao vao azoko pourquoi t'as rigolé alors ka velohe le misy voninkazo mahatonga atsika mba ela koa ianao zay ngamba mety le ampisaraka amin'ny vacances nianianty zany tsy maintsy mahay miplonge za amin'ny anarany Jesosy za ty zany mahay milomano tsara tsy miletitetika mahay miflotte zany za ty mahay tsara raha jiaby brasse crawl mahay miainga jiaby raha jiaby fa miplonge ty ndraiky za mbola tsy nianarako de za isaky ny vacances za manana objectif araika fogna mahay plonge oa za niany ty aujourd'hui c'est aujourd'hui on va plonger tel un poisson dans l'eau dauphin sur nous ianatra iplonge ato amin'ny vahiny tsy hetsika na androany ty jour de gloire na tsy androany fa essayetsika fô raha ty lasary ouais c'était non mais c'était bien d'avoir osé c'était moment de qualité ho analy izy satria za ndraiky mode de rire mahita anazy mianatra amin'ny plonge mode de tokiky mbola plat kely any lo j'arrive pas efa quel six karaha za koa le trondro ty on dirait vraiment Aaron en parle tena mitovy be ndre matofy loha ahoana ke ny olana resaka jiramaka azafady fa nanafatra camion citerne nga tsy hitanao reny merci président faut un petit bisou pour me lever que mon sommeil de 500 jours le pauvre poiron anaty moment de qualité daholo zany imoly zany ary tsy azo adiny miara-manaraka série na film tsotso sokoa zay zany zao mijery Outer Banks zany raha tsy ty problème fiainanareo de aza mijery an'ity série ty mihitsy fa de tena mahalasa dala de hijery Outer Banks aty zany zay mba hijalijaly kely amin'ity séjournay aty Toliary ty fa anisany moment de qualité zany le miara-mijaly aleonay ny reportena aty amin'izay manimba kely ny fiadananay aty le izy Toliara meilleur araka mitoka kely vao maiky meilleur Tout ce qu'il faut pour être heureux. On va pas débarquer. Vous les attendez les mariés cachez beaucoup de secrets et aujourd'hui c'est sympathique ena chérie c'est le fotsiny aloha service rendu zany ohatrany tsy de langage d'amour atsika ohatrany tsisy raha isika n'izany mihitsy za aloha de tena tsy tiako mihitsy mirendre service tsy de tiako raha za koa tsy de tia an'io aloha ça c'est le toucher physique na hoe matsapa hoe ampy mifikitiako anao ye ianao be kitikitika be tena pendipendina zany tena be kidikitika ary ianao ve ampy anao ny fikitikitiako anao ye taloha aloha tsy ampy zany ve ye taloha ianao ohatrany zany no mikitika bebe kokoa fa zao ianao lasa bonjour lasa mikitika be koa ianao tu vois les trucs par surprise les câlins par surprise et tout ça za no tena manao an'ireny tamin'ny taloko efa nisy fotoana nijanona tampoka tsy haiko hoe nanino de hoe tapitra ve mifahana afaka ampiasainao amin'ny fiainako fa nisy fotoana nijanona kely de niverina ianao zany réceptif kokoa amin'izay langage ray zay ye aloha tonga de ataoko mihitsy ty vidéo ty fa ohatrany de tsy tena hoe ohatra miramina be zany tsika e ohatrany hoe tsy de en parle zany tsika androany fa ianao no miparle an'le izy zay mampivady atsika zany mazava ho azy to izy atsika ohatr'izay zany touché mahafinaritra zay de zany tonga de tena tianao be zany matsiaro tiavina mihitsy zany rehefa ataonao ohatr'izany
azonao zany soatra be zany toiza ohatr'izay any moment de qualité de toucher physique de inona koa un cadeau. Est-ce que tu trouves qu'on se fait assez de cadeaux? Franchement, oui. Ça koa aloha mahita hoe raha amin'ny ohatran'izay ohatry ny hafahafa be zany. Ohatry ny déconnecté de la réalité zany. Aleo le amin'ny date symbolique ireny ihany aloha ny tena fahitako azy koa. Et moi, je trouve que dès qu'on a la possibilité et les moyens, on pense toujours à l'autre. Et je trouve que c'est pas forcément les grandes choses qui font que c'est un bon cadeau. Ouais, c'est vrai. Par exemple, à chaque fois que je fais les courses et qu'on a un peu de sous, je ramène toujours ton beurre de carotte ferrée. Je sais pas si t'as remarqué. Un sou? Oui, c'est vrai. Et moi. D'accord, là-bas. C'est vrai que c'est bien, putain. Oui, et moi, je fais quoi comme attention? Moi, c'est que billet d'avion. Oui, moi, je trouve que tu peux, par exemple, là, tu veux me tenir, ça tu m'en as boule, mais tu peux faire ça va traiter, tu peux te faire une analyse. Ou les masques pour cheveux. Aïe! Tonga lafatra be zany tsika. Resaka cadeau zany tsika top e. Tonga dia toliara mihera. Ya, raha manase mihera. Faran'izany ny parole valorisante. Tokatokafana zany. Ianao hoe tianao zany. Tirety loatra tsy dia talentan'ny malagasy. Ie, nefa hitako hoe zavatra mora atao indrindra nefa tsy fidim-bola. Misy zavatra tsara tokony hita tenenina foana zany amin'ny anankiray. Za fe mpanao an'izany. Ianao ary no tena mpanao an'izany. Ay, Ie. za koa zany olay zany e. Merci di. Tiako tenena hoe raha te hanan-kihana zany dia tsy ho lanin-kihana momba an'ilay olona tiana mihitsy io. Na ny momba ny olona en général zany. Tsisy olona tonga lafatra ka hoe tsisy kianina. Fa le complimenté ohatra ny menamenatra ny olona complimenté. Amin'ny akapobeany le fitiavana zany tena mila mankasitraka an'le iray. Ohatra rehefa manao sakafo ianao ohatra indraindray le izy tsy ampy sira fa ezahana tsy tonga dia tenenina hoe tsy ampy sira indray ty fa mba hoe niezaka zany ianao zany dia za zany miezaka miteny hoe c'était bon. La prochaine fois on met juste un peu de sel na hoe apiko en silence le sira dia teneniko fotsiny ianao amin'ny manaraka hoe sao dia tsy ampy kely le sira ohatra fa tsy hoe ratsy be inana ny tsy amampike alohatra ny taibon fa mba hoe misaotra nanao an'ilay ezaka fa manaraka atao ohatry kokoa na ohatr'izay zay le izy teneninao zany ny zavatra tsara no sady ny zavatra ratsy tenenina amin'ny fomba hoe ampitiavana kiana na misy azo raisiny ie mba misy hoe constructif tena tsy ao anatintsika mihitsy le kiana constructif fa tsika mieritreritra hoe rehefa kiana dia tokony ho raisina constructif nefa le kiana en soi tokony constructif koa ny fomba fiteny azy satria hitako hoe rehefa mandeha fiainana zany dia normalisena le ezaky ny ataon'ny tsirairay dia lasa tsy rarahina intsony. C'est comme ça qu'on se perd et c'est comme ça qu'on perd le couple. Tsy hoe efa folo taona anao an'iny zavatra raha iny ho anao le olona anankiray ka tsy ho ezaka aminazy foana ianao anazy mbola ezaka foana iny mbola important aminazy foana ny maheno misaotra betsaka tamin'ilay sakafo ataon'ny teo fa matsiro na dia efa manao an'izany izy ary efa folo taona izy nanao an'io foana fa tsy midika koa zany hoe na zavatra tsy marina azy dia teneninao an'ity olona ity amizay mba hoe mba faly izy tsy zany le izy. Et du coup c'est vraiment important des paroles valorisantes en fait. Misaotra betsaka zany amin'ity ady hevitra momba ny hevitra mafonja. Tsara kosa zany koa hoe manao bilan zany tsika de la demi-année zany inona ny toizana dia inona ny ajanona kely dia inona une fois tous les 6 mois zany tsika tokony manoatra na une fois par ny ajanona aloha le anao mironfironfy le amin'ny alina iny aloha dia aloha ny ajanona ho an'ny taloha iny fa ho an'ny lasa na président verty heritra ohatra le anao miheritra amin'ny alina ireny izy ary migérer an'ity tanàna ity anao fiainanao ihany gérenao dia tena makabana mihitsy anao mieritreritra eo amin'ny alina mety miheritra be koa le liko zay ary vahoaka rehefa tsapanareo midina ary ny afony fitiavanareo dia ireo langage dimy ireo raha anadinihana raha ampy tsara mampimena ny fiainantsika olombelona hatramin'ny fifankatiavana aby mila ianarana tsisy zavatra tonga dia mandeha ho azy zany eo ka azakivy nisy période as expérience ratsy mety mbola tsy nahin'ity tsara ianao mila indulgent amin'ny tenanao satria samy nandalo sy mbola andalo amin'izany daholo fa rehefa misy olona tsapanao mendrika ny ezakao dia mieza tsy miaratra trantitra amin'ny olo tianao fotsiny ny tanjona fa sady nahay ny fankaty tsara noho ny fahavelona mba tsisy anenenana rehefa samy ho lasa
ny tena tsy ambaratelo angamba dia ny hoe tsisy tsy ambaratelo samy manao ezaka réciproque tsara fotsiny anaty fanehoana sy fahatsapana samy malala ny tsika fa tsy mora mpiarina isan'andro reny fa ny fitiavana no anisan'ny manome dikany sy tsiron'ny fiainana mino afa tsisy tsara noho ny fitiavana eto ambony tany ka aza vela ho faty mihitsy ny afon'ny fitiavanareo iny na ho an'ny namanareo na ho an'ny fianakavianareo na ho an'ilay olo-tokany iny tadidio fotsiny araronina sy neptuniary efa mety kokoa ny fiainana ara-pitiavanareo dia aza dino ny manaraka anay foana na efa samy antitra amin'ny solonifo daholo aritsika enganeka tianareo ty vlog hafakely ty nezanay atao hafakely zany miala amin'ny mahazatra e misaotra n'ity hôtel vaovao leo vahiny aty nanasanay hitanareo hoe calme be le toerana afaka hisainana tsara momba ny fitiavana à 5 minutes de l'aéroport misy mitseninareo misy an'le pousse-pousse indonésien misy villa privé avec piscine atao afaka lohena koa madio tsara ny rivotra madio tsara ny rano madio tsara ny rehetrarehetra hatraminay laza nadio tampoka teo nefa avy any Antananarivo tsisy rano ary salle de conférence mazaka olona maro be ao ny bungalow ao villa privé ao bar ao restaurant ao raha jiaby pare complet zany Il n'y a plus que toi, Nchiato. Pourquoi tu n'es pas là? avia tenena amin'ny commentaire hoe inona ny langage de l'amour tena tianareo bisous et gardez la paix.